Assurance AVA tsinjovidiny zao no avy ny fianakavianao aro miaina sy miary mandry ivony azo antoka tokoa ny vaovany matv miaraka amin'ny assurance aro. Telo ambe folo me fito ambe folo amby roa arivo manatra ny araba ary tokola sy toko vavy ary dia manasanao anaraka ny fampahalalam-baovatra amin'ny farany arak'izay daty ny tononona teo zay telo ambe folo ny volana me dia ny lafim-baovao mahakasika ny fanamarihana ity daty ity hoentina amintsika amin'ity takariva ity ny sehatra ny tsy fandrimpalemana ny lafin'ny sosialy samihafa ny tontolon'ny finoana ihany koa na zahoana akom-baovao avokoa ireny ho tanterana amintsika raha nahiana mafy ny mety hisiana korontana nandritra ny fanamarihana ny datin'ny telo ambe folo ny volana me ny mifanohitra an'izay ny zava-nitranga teny analakely sy ny manodidina teny feno 5 taona katroka tokoa mantsy ilay fihetsika tamin'ny telo ambe folo me 2,700 maro ireo nahatsiahy izany ary nanamarika tamin'ny alalan'ny fanatrerana fehezam-bonikanzo. Tamin'ny anarana tokotelo sy anaran'olo tokana iray no tonga nanatitra fehezam-bonikanzo androany tetsy amin'ny toerana fahatsiarovana ny 17 me 2017. Ny antoko mifanohitra tariny lalatina ravololomanana no anisan'ny tonga vao maraina teny toerana. Na rano ny mpisolo vava ho ilira zafinjatovo na metra olala tetsy analakely. Tonga teny toerana ihany koa ny solitena ny alera-marsonne izay mbola eny amponja ankehitriny. Ary ny tafarany teny toerana taloha kely ny mitatao vovonana ny avy amin'ny RMTF. Ny lamina tanteraka ny tetsy analakely androany na dia teo aza ny feo nandeha nandritra ny herinandro izay mikasika ny mety hisian'ny ny korontana teny an-toerana. Vao maraina tokoa mantsy dia efa hita tomefy mpitandro filaminana analakely sy ny manodidina. Raha ny fanazavana nentin'ny kolonely Raha commande ny kompani'ny gendarmerie eto Analamanga dia nanaraka ireo toromarika napetraka avokoa ireo olona tonga tetsy analakely. Fa nisy ireo olona izay nanatitra fehezam-bonikanzo atao mpilaminana tanteraka mifanaraka ny toromarika zareo rahatay fa nandray amin'ny fipetra rehetra izay ahafahan'ireo manatitra zany mpilaminana dia milamina zany raha eto amin'ny faritra manodidina ity toerana ity zany eto amin'ny lapan-tanàna sy ny toerana rehetra izay voafaritra fa tsy azo anaovana fanangonan'olona raha tsy mahazo alalana. Notapahana moa ny lalana teny toerana ny tapakandro maraina iny. Niverina ny sokatra kosa ny lalana tokony ho taminy mitatao vovonana teo. Raha ny hita teny toerana androany dia nizotra tamin'ny filaminana ny asa mandrara teny toerana. Nivarotra avokoa ireo mpivarotra ankoatra ireo mpivarotra nanamorona ny avenue de l'indépendance iny.